Fiadanana daholo indray ry zareo dia faly manonona ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy amintsika ami rehetrarehetra raha lasa nanabavy ao amin'ny tontolon'ny soratra masina tononona amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy ny famindrapony mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Iresaka fahamarinana ao ambadiky ny antsoina hoe fahadiovam-po isika androany. Hojerentsika androany hoe inona indray moa zany no tena secret, ny tena fahamarinana ny soratra masina ao ambadiky ny antsoina hoe fahadiovam-po, satria tena be da be mihitsy isika no ataoko hoe manafy toetra ao ambadiky ny heviteny hoe fahadiovam-po. Raha mamaky ny Matthieu 5:5 tsika dia hoe mazava be ny voasoratra hoe izay madio am-po no ahita an'Andriamanitra. Ny zavatra misy anefa dia izao, izay tsy asitrika fanazavana be zay fa clair et net, mazava be hoe tsy maintsy madio am-po isika vao mahita an'Andriamanitra, mahita ny fiainana mandrakizay, mandova vie éternelle, mahazo ny paradisa Jerosalema vaovao zany. Hoazavaintsika eo zay rehefa avy eo. Fa ny zavatra misy eo amin'ny fiarahamonina dia izao, raha miresaka fiarahamonina zany tsika dia isan'ambaratongany avy, ohatra hoe olon-tsotra, mpiasa, mpiandraikitra, mpanao politika, mpitondra fivavahana, mpitory-teny sy ny sisa rehetra, zany hoe ny sarababem-bahoaka, dia izao ny zavatra misy. Par rapport amin'ny position an'ny tsirairay no ametrahany an'izay hoe fahadiovam-po zay. Ary ao indrindra no misy an'ilay erreur grave be mihitsy. Misy fotoana zao manao publication eto, dia rehefa manao publication ahako araky ny tarigetrany pejy sy ny volonté divine sitrapon'Andriamanitra, dia ny zavatra rehetra zay publiena zany dia tokony hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary tokony manasongadina ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny tena zava-dehibe zay. Nizaniza zany ny olona anankiray misafidy na azo antso izy fa hoe manao asan'Andriamanitra dia tsy maintsy mametraka an'izay fiainana, fijery sy prinsipa izay. Fa raha voatsay izy dia ambody mitafody zanak'ondry. Izay zavatra nambarantsika izay dia manazava tsikelikely sahady an'ity sujet antsika ty hoe inona ny ao ambadiky ny fahadiovam-po. Ny zavatra misy mantsoy ao dia izao, manao publication zany dia ilay publication ataoko manitsy mpitondra fanjakana anankiray hoe tokony ho amin'ny rariny sy ny hitsiny ny fomba fitantanana ny firenena, dia misy tenin'Andriamanitra se révéler be da be miaraka amin'izay fampahitana omena antsika izay, dia mitory ny sitrapon'Andriamanitra sy ny volonté divine ao anatin'izay tranga izay isika, dia be da be mihitsy no tsy faly, tsy mahita stabilité mikorotana par rapport amin'izay fahamarinana ny soratra masina se révéler amin'ny alalan'ny trangam-piainana izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay. Dia raha ilay ohatra niraisitsika teo hoe ohatra hoe mpitondra fanjakana, misy volamena mipiritsaka ohatra na misy miteny ratsy be ao andapa, misy manaikitra bibilava, misy zavatra ohatran'izany, dia misy révéler ny soratra masina. Dia ozy amin'izay ny olona hoe Matthieu 5:8 mba mpitory ny tenin'Andriamanitra ihany hono io lehilahy dilo io fanosorana io. Isan'andro izy mitatatata ety amin'ny tambajotra fa tsy manana fahadiovam-po mihitsy fa mikendry olona foana ny publication ataony sy ny fanambarany isaky miteny izy dia
hita mihitsy hoe olona manana rancunière. Zay zany no fijerin'ny olona le hoe fahadiovam-po. Fa izay zavatra izay dia resaka esprit lay izy. Resaka esprit matanjaka be mihitsy efa mahazo toerana sy mampiteny an'ilay olona. Zany hoe tonga lasa manao avocat de diable izany lay olona eo. Ary ny toetrany Satana mantsy dia tsy tiany mihitsy izy hoe tondroina sy revelena fa démonie. Dia mitrena sy mivoaka faroratra izy amin'ny alalan'ny agent na izy tenany mihitsy. Satana mantsy dia ohatran'izao izy. Tsy tiany lazaina ny fahamarinana. Tsy tiany se révéler eo amin'ny contexte izay ampiasany ny afetsifetseny sy ny fangalarany sy ny toepo tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Tsy tiany se révéler eo amin'izay contexte izay ny tenin'Andriamanitra. Attention ny devoly mino sady mangovotra. Ary fatany tsara ilay divinité an'Andriamanitra tsy to sy ny tanjaky ny sainteté ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny mahatsoto azy sy ny tenin'Andriamanitra ny se révéler tonga nofo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia tsy tiany hakatoerana, tsy tiany hipetraka ny fahamarinana, tsy tiany Satana, tsy tiany démonie, tsy tiany ny piasan'ny Satana, ny agent démonie se révéler amin'ny alalanao, amin'ny alalako, amin'ny alalan'ny pejy, amin'ny alalan'ny Baiboly sy ny soratra masina, amin'ny alalan'ny olom-baositr'Andriamanitra be da be arak'izay aniran'Andriamanitra azy. Tsy tiany démonie ny vérité ho teneninao. Dia averiny inverseny lay Matthieu 5:5 hoe ianao indray no lazainy fa tsy madio am-po. Ianao indray no tondrony fa raha mitohy amin'io fanambaranao ny fahamarinan'ny soratra masina io ianao, raha mitohy amin'ny filazanao ny fiainana mandrakizay sy ny fizaranao ny teny fahamarinana Jesosy Kristy ianao, dia ianao sady tondrony fa tsy madio am-po, dia ianao indray koa no mbola tondrony sy tsindriny sy abaribarina amarainy lainga azy hoe raha milaza izy dia ny azy ihany no lazainy, ianao no tondrony fa tsy andova fiainana mandrakizay. Tsindry zany le izy, tsindry tsotro zao. Ary hitanareo amin'izany ny intelligence ny Satana, ny fomba fiasany amin'ny resaka manipulation, ny soratra masina ihany ny ahodiny sy amboariny. Ka mampahery antsika rehetra mampirisika ary araka ny teniko teo hoe mampahery antsika rehetra, on est dans le même bateau, ao anaty sambo anankiray isika. Ho alan'ny olona rehetra ianareo aoko fantatrareo fa raha alan'ny olona ianareo dia izaho hoy Jesosy Kristy izay ivavahantsika efa alany talohanareo. Ka aza atao sakana mihitsy hoe anambaranao ny sitrapon'Andriamanitra ny trangan-javatra tahaka ireny. Raha zavaina zany ity resaka hoe fahadiovam-po ity dia monsieur basé foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, monsieur basé foana amin'ny soratra masina, amin'ny volonté divine. Ary raha petraka zany ny fanontaniana hoe olona tahaka ny ahoana no olona madio am-po, dia olona manambara ny sitrapon'Andriamanitra, olona milaza filazony tsara, olona miteny sy manitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, manondro mihitsy hoe ianareo mpitondra fanjakana, ialao ny alatra, ialao ny von'olona, ohatra izany, ialao ny varitsinjo, ialao ny oeraoera, ialao ohatra daholo zany ny zavatra rehetra zay tsy mampandroso ny ara-panahy, tsy mitondra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ny soratra masina se révéler miaraka amin'izay contexte izay dia tsindrino araka ny famangin'Andriamanitra. Ny olona manana an'izay appel sy vocation izay no antsoina hoe olona madio am-po satria mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ka ninona izany ton ilazan'ilay olona ny sitrapon'Andriamanitra araka ny famangin'Andriamanitra ao anatiny, ninona izany taham-pitenenana hoe mahitsy na tsy mahitsy na ankolaka, na amin'ny alalan'ny ton à haute voix na amin'ny alalan'ny teny mandangolango tsy fantatro izay ilazantsika azy.
fa rehefa voalaza n'ilay olona araka ny famangin'Andriamanitra azy a selon ny volonté divine sitrapon'Andriamanitra ny zavatra tokony ho ambara dia manana fahadiovampo ilay olona zay milaza sitrapon'Andriamanitra. Ka à côté zany a par rapport amin'izay zavatra lazaintsika izay a sy izay nazavaintsika izay a ny olona m'inverser ny tendance na ny fahamarinan'ny baiboly hoe tsy tiany ianao ilaza ny marina araka ny soratra masina hitondra édification sy restauration selon la Bible, hitondra fanitsiana manoloana ny toetra be da be mamoehatra tsy araka ny soratra masina zay mahatonga fahaverezana sy miteraka fahavetavetana eo amin'ny fiainan-janak'olombelona. De raha voarainao ny fanazavana de ireny olona ireny ny tena tsy madio am-po satria mitariry an'ilay ota sy ny conserver miaro an'ilay fahotana. Zay ane le fahadiovam-po par rapport amin'ny péché, par rapport amin'ny fahotana zay tsy idirantsika any amin'ny lanitra, tsy idirantsika any amin'ny fiainana mandrakizay, izay lay fahadiovam-po. Ka ny olona rehetra veriko ihany izay manana appel sy manana ositra onction miproclamer vérité mitondra édification fanitsiana sy zavatra ohatran'izany amin'ny contexte sy trangan-javatra be da be isan-karazana izay miteraka ota sy tsy fahamarinana araka ny baiboly araka ny soratra masina araka ny fampianaran'i Jesosy Kristy dia ireny olona ireny no manana ny fahadiovam-po ao anatiny. Amen. Mazava iny hatreo. Raha mandray ohatra itsika vakiony any Matthieu toko fahatelo amby roapolo. Baiboly efa haitsika rehetra ny toko sy andininy ao anatin'izy ity tantaran'i Jesosy Kristy sy ny fariseo de raha vakinao manomboka eo amin'ny andininy fahatelo amby folo eo dia ahitanao an Jesosy Kristy miteny amin'ny alalan'ny édification ary manitsy sy manondro mihitsy ny fariseo mpiatsara velatsy fa loza nareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsy fa arindrinareo eo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra fa ianareo tsy miditra ary izay miditra dia tsy avelanareo iditra. Izy eo no madio am-po, Jesosy Kristy eo no madio am-po, fa manoloana an'izay contexte izay novakitsika araka ny Matthieu zay de raha toizantsika ny famakina de hoe loza nareo mpanoradalàna sy ny fariseo mpiatsara velatsy fa mitety ny ranomasina sy ny tanymaina nareo mba azonareo na de iray ihany proselita loza nareo mpanoradalàna sy fariseo tatavanareo ny moka aterinareo ny rameva ainsi de suite fasana amin'ny lalitra fotsy zany hoe miteny mihitsy zany Jesosy Kristy selon ny fahamarinan'ny baiboly. De mazava raha ho azavaintsika par rapport amin'ny fanazavana ny antsika teo fa ny fahadiovam-po ao amin'i Jesosy Kristy zay tokony ho tahaka alaitsika, tokony ho fiainantsika ihany koa eto. Averiko tsara hoe ny fahadiovam-po andrasan'ny soratra masina eto amintsika dia selon ny principe an Jesosy Kristy, selon ny principe ny baiboly fahamarinana filazantsika ny vie éternelle, fanambaratsika ny fiainana mandrakizay raha vakinao io Matthieu toko fahatelo amby roapolo io. Fa tsy ianao indray no mitsangana monsieur défendre ny fariseo ary manondro an Jesosy Kristy hoe tsy madio am-po satria mananatra ny fariseo, mananatra ny mpiatsara velatsy, mananatra ny dekona zay manao akanjo araky ny akanjony amin'ny madekona azy fa ny ao anatin'ny rombaka fasana amin'ny lalitra fotsy ohatra izany mpisoloky olona sy tsy mpametsifetsy olona mpanambaka olona amin'ny alalan'ny vola sy ny zavatra ohatran'izany ainsi de suite. Mananatra ny mpitondra fivavahana satria be da be mihitsy no mihinam-bola am-piangonana fotsiny amin'ny resaka pahafolo-karena dima ny voka-dehibe sy ny zavatra ohatran'izany. Za tsy miteny hoe ratsy ny pahafolo-karena selon ny contexte biblika izay tokony hipetrapetraka tsara araka ny fahamarinan'ny soratra masina foana ary araka ny sujetintsika hoe fahadiovam-po. De rehefa mitondra édification an'ireny pastora ireny ianao ho an'ny olon-tsotra,
ho an'ny mpanao politika, ho ana président na république, ho ana député de hoy indray ny avocat ny Satana hoe ianao no tsy madio am-po fa alay fisaran-tsaina ity Matthieu 7:20 ity izay novakitsika vakio hatramin'ny farany. Fifamaliam-pahamarinana eo am' Jesosy Kristy sy ny fariseo. Fa raha azonao tsara hoe iza ny madio am-po Jesosy Kristy ve sa ny fariseo? Sa ianao no ijoro eo anelanelandreo ka iaro ny fariseo hoe iaro ny farisien ary anondro an Jesosy Kristy sy ny mpianatra fa hoe Jesosy Kristy indray no tsy madio am-po satria milaza ny fahamarinana selon an'io Baiboly izay amin'ny tokony handehanana izay tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny iverenany reny amin'ny volonté divine sy ny fahamarinan'ny Baiboly mba andovan'izy ireny any fiainana mandrakizay ka mitandrema aza manaika ho ampiasain'ny démonie ry tompoko, aza manaiky ry zareo ampiasain'ny Satana, aza manaiky ampiasain'ny devoly, aza manaiky ampiasain'ny mpanao politika ray lasitra ihany zany zavatra resantsika izany, aza manaiky ampiasain'ny mamona, aza manaiky ampiasaina foto-kevitra sy fotom-pampianarana haloto fo. Miresaka an'izay foto-kevitra sy fotom-pampianarana izay zao tsika de ohatra hoe misy olona mitory sabata izy, mitory zavapadina izy hoe Léviticus 11 tsy azo hoanina fa rehefa tena zoinao ao anatin'ny fifanakaloza-kevitra sy izaranao ny tena fahamarinana ara-Baiboly izy hoe tsy resaka henan-kisoa sy resaka ohatran'izany ny zavapadina de mifototra ny zavatra lazainy de ozy am'izay izy hoe hanony alika, voalavo, ny kisoa sy ny kakana totozy sy ny zavatra rehetra zay tsy fihinana hatramin'ny maloto any anaty eritreriny any tsy madio am-po. Ora nefa tenin'Andriamanitra nikirakirany hatrany la izy zay le hoe lasa avocat na fotom-pampianarana, lasa avocat de diable, lasa avocat na firehana sy fieverana fa tsy selon ny sitrapon'Andriamanitra ilay. Ary ny zavatra tena mampalahelo zareo dia ny zavatra tsy mampandroso ny firenentsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao de za mahita manokana raha ny statistika fa ity tsy fahadiovam-po ity no tena mampihisatra ny fandroson'ny firenena ara-panahy, ara-tsosialy sy toe-karena ary ara-batana ihany koa satria mijanona ao anatin'ny fiatsaram-belatsy daholo ny ankamaroan'ny olona ary ny ratsy indray no arovany. Ny fitsarana miaro ny mpanao ratsy, ny fitsarana miaro ny mpanambola, ny mpitondra fanjakana miaro ainsi de suite, ny karazana mafia be da be ohatra izany. Zany ny zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity feny hatrany lay resaka tsy fahadiovam-po. Zay na Zombara mirahasoantsika rehetra naharitra ny aina hatramin'ny farany. Tain'i Jesosy Kristy